Salamo fa raiky amin'ny fitopolo ka ny andininy fahavalo mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ny vavako ho feno ny fidirananao sy ny fankalazananao mandrakariva. Izany
teny amin'ny salamo zany ndray noentina iarabananareo amin'ity androany ity iarabanantsika rehetra izay manaraka ny fandaharana tsy mitsahatra isaky ny zoma riva tahaka an'izao hideran'Andriamanitra sy amin'ny voninahitra azy miarabantsika rehetra na aiza n'aiza toerana misy atsika ary tsy adino mandrakariva ny manonona fiadana amin'ny tompo amin'ny tsiray avy amintsika izay manaraka izao fandarana izao tena fifaliana miaraka aminareo ary tena maharavo fo tokoa ny tafaraka idera an'Andriamanitra araka ny voalazan'ny salamo faraka amin'ny fitopolo teo zany mandrakariva ny tokony ataontsika eo amin'ny fiainantsika amin'ny mahazanak'Andriamanitra atsika ko andeha iray fondray andeha iray saina ary andeha hideran'Andriamanitra sy amin'ny voninahitra azy amin'ity androany ity tokoa mantsy dia manana vahiny mirahalahy ny fandaharantsika Zaka Rajaony sy Mika no vahintsika androany Zaka Rajaony dia fantatsika amin'ny tarika ambassadeur azy misy fa amin'ny anarany tena manokana no iarany amintsika amin'ity androany ity ary Mika izay hitendry ny hira izay ataon'ny Zaka Rajaony izy mirahalahy moa sady mpamorikira no mpitendry no mpitarika groupe ka dia mahafaly ny manolotra azy anareo andao iderin'Andriamanitra isika iaraka amin'izy mirahalahy ary andao iray fo amin'ny voninahitr'Andriamanitra amin'ny talenta izay men'Andriamanitra azy mirahalahy tsy tazonanao ela andao ary Mampisava tuluku, mampiseu
zay feno afalina mampisava toloko mampiseo zany atsara ny tompo miarabantsika rehetra zany a amin'ity zoma hariva ity izay iarana amintsika rehetra mijery ny radio mijery ity FB moa zany filazantsika azy a manerana ny tany a misy ny eto an-toerana dia misy ny any ivelany a miarabantsika ary ny hira voalohany izay ny ataonay teo a na dia hariva zany andro dia milaza ny maraina rehefa mifo maraina ianao raha pitso dia sokafy ny varavarankely dia ino feom-borokely dia jereo ny voninkazo dia ino koa ilay rano mikoriana izay mety avy any Andoharano avany. Izay ny fiarabana ho antsika miarabantsika tsiraray avy dia mba ahita fahafinaretana sy fifaliana ary ahery ny amin'ny hira izay ho atolotray Rola izay Rola moa zany Zakarajony ao ny tarika ambassadora sy mika ihany koa izay vonina hanome antsika ny tsara indrindra. Ny hira faharoa rehefa menan'Andriamanitra ilay zavaboary isika dia apetratsika eo am-pelantanany ihany koa ny fiainantsika. Zay natao nao rehetra fantatro fa maso fitiavan-tsy voafetra eny atramy ny taloha zay natao nao rehetra fantatro fa maso fitiavan-tsy voafetra eny atrany ny taloha ray fitiavana ianao mijery atrany atrany sy miay ny fiainako fantatrao ritsito ny fiainako tontolo eo am-pelantananao na omamy na mangidy ny andro sisa iainako tsy izao no misafidy fa ianao ritsito ray fitiavana ianao mijery atrany atrany sy miay ny fiainako na mandeha aho na mitoetra hitanao avoko ny mia
fiainantsika tontolo zany a dia eo ampelantanan'Andriamanitra ary amin'izao fotoana ny fetim-pirenena izao a dia misy hira anankiray atolotra ho antsika rehetra, hira vaovao izy ity, ho antsika malagasy rehetra, ho apetraka eo ampelantanan'Andriamanitra ny fiainan'ity firenentsika ity. Ry malagasy mijoro. Izay la hira izay oventsona sokalona. Nosy mamiko anifananako Madagasikara-ko io nofonenako sy velomako tiako tsy atakaloko tsy avelako faty ho velomiko ato anaty ny fitiavana ny taniko ry malagasy mijoro tena say ampandrovo sofirenena mitanitsika mila olombanona vononandray andrakitra fifankatiavana no anjakao ny fihavanana hitoetra masina ny taniko tokana fatsimbano tsy avelako ho faty ho velomiko ato anaty ny fitiavana ny taniko. Ry fataorana an'Andriamanitra zay noa ny vahaolana ho an'ny mpitondra sy ho an'ny vahoaka ao dia hiandamino finaritra fifankatiavana no anjakao ny fihavanana hitoetra masina ny taniko tokana fatsimbano tsy avelako faty ho velomiko ato anaty ny fitiavana ny taniko masina ny taniko tokana fatsimbano tsy avelako faty ho velomiko ato anaty ny fitiavana ny taniko. Misaotra antsika. Misaotran'Andriamanitra tsika ny amin'izay tapany voalohany izay hira miresaka ny amin'ny tanin-drazana zany no nataon'izy mirahalahy teo. Tsika raha teo koa efa manakaiky ny asaramanitra dia ny fahaleovantena izay nahazontsika malagasy ny fankalazana izany fahaleovantena zany samy manao fetsambatra daholo isika rehetra amity asaramanitra ho avy tsy ho ely ity. Fa androany kosa ao anatin'izao tapany faharoa zao dia avelantsika akaikelikely izy mirahalahy ary andesika nokatra ny ten'Andriamanitra aka teny fampaherezana foy avy amin'ny tenin'Andriamanitra zany ka ny angalantsika fampaherezana dia amin'ny Timoty voalohany ny epistily voalohany ho an'ny Timoty ka ny 5:5 novaka itsika amin'ny anaran'i Jesosy. Timoty voalohany
Epistily voalohany any Timoty toko voalohany ka ny 5:10 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Mahatoky ka tokony ekena amin'ny fankasitrahana rehetra izao teny izao. Tonga tetỳ ambonin'ny tany Kristy, dia Kristy Jesosy hamonjy ny mpanota ary amin'ireny izao ny lohany. Ny apôstôly Paoly no nanoatra izany teny izany. Ary nosoratana ho an'ny Timoty, ilay zanany arak-panahy, izany teny izany. Ka ny tena tian'ny apôstôly Paoly ho tenenina dia ilay filazanany amin'i Jesosy mihitsy. Satria tsapan'ny apôstôly Paoly mihitsy ny fahasoavana azony tamin'i Jesosy Kristy io. Satria talohany ny ovany fo dia nanenjika ny Jesosy io mihitsy ny apôstôly Paoly. Kanefa zao nolazaina amin'ny 9:13 amin'ilay Timoty voalohany toko voalohany teo. Izaho, ny apôstôly Paoly io, izaho izay mpiteny ratsy, izaho fahiny mpanenjika sy mpampahory. Ary nanenjika ny Kristy sy ireo mpianatra Kristy mihitsy ny apôstôly Paoly tamin'izany. Zany mihitsy ny atoetran'ny apôstôly Paoly. Kanefa noho ny fahasoavana dia natsoin'Andriamanitra ho mpanompony, ho iraka hanatanteraka ny fitoronean'i Jesosy Kristy ilay nienjeny ny apôstôly Paoly. Tena fahasoavana tsy hitan'olno no ny raisiny ary tsapany izany. Ka dia zany natonga azy hidera an'Andriamanitra. Eto dia tsara ho fantatsika fa natohinana toerana misy atsika dia tian'Andriamanitra ny andray atsika ho mpiara-miasa aminy. Rehefa vonona isika hanaraka ary indrindra ho tia azy dia azo ny ampiasaina ho mpiasany. Rehefa nanaiky ny asa fanompoany ny apôstôly Paoly dia niteny an'izany teny izany izy hoe tokony ekena amin'ny fankasitrahana rehetra zao teny izao hoe tonga teto ambonin'ny tany Jesosy Kristy, tonga teto ambonin'ny tany. Izany teny izany izay ao amin'ny soratra masina moa dia manamafy izay rehetra ny anaran'ireo mpahay-tantara rehetra. Ny mpahay-tantara rehetra dia milaza fa tena nisy tonga teto amin'ity tany ity Jesosy Kristy. Na iza mpahay-tantara dia nilaza fa tena tonga teto amin'ity tany ity Jesosy Kristy. Tsy misy tokony isalasalanany amin'izany, tsy misy mampiahihany amin'izany, fa tonga teto ambonin'ny tany Jesosy. Fa izao tonga teto ambonin'ny tany izy hamonjy ny mpanota. Hatramin'ny idiran'ny fahotana teto amin'ity tany ity dia tsy nitsahatra Andriamanitra ary nitady ny mpanot'Andriamanitra. Efa nanamboatra ny planiny famonjena hanavotana ny olona mifandringana ny fahafatesan'Andriamanitra hatramin'ny idiran'ny fahotana, ary tsy mitsahatra izy mandrakity ny androany. Ka tonga teto an-tany Jesosy hamonjy ny olona. Ny asan'ny anjely, ny asan'ny olona masina tahaka ny apôstôly Paoly, izaho sy ianao dia mampahafantatra ny olona ny amin'izany Jesosy Kristy izany. Ary ny asa no fahasoavan'Andriamanitra izany Jesosy Kristy izany dia tsy misy mihitsy hoe natao an'ny olom-bitsy, fa ho an'ny mpanota rehetra. Tonga teto an-tany Jesosy hamonjy ny mpanota. Ry havana, tena tokony hidaratsika an'Andriamanitra izany, satria tena fitiavana antsika mpanota tsy navelo ho fatao anaty tamin'ny fahotantsika, fa natolotra Jesosy ho famonjena antsika tsirairay avy. Natolotra maimaimpony Jesosy ho famonjena antsika tsirairay avy. Ary toy izay ny apôstôly Paoly teny tonga teto ambonin'ny tany Jesosy Kristy hamonjy ny mpanota, ary amin'ireny mpanota ireny izao ny lohany, izao ny lohany. Ka izao rehefa hitan'ny apôstôly Paoly ny fahasoavana azy ny taon'i Jesosy dia nanana fanetretena izy hatramin'ny ovany fo, dia mbola nitoetra tao aminy fanetretena, tsy niala tao aminy fanetretena, satria tsy niteny izy hoe tamin'ireny mpanota ireny dia izao ny lohany, fa amin'ireny mpanota, izy efa niova fo no miteny izany hoe amin'ireny mpanota ireny izao ny lohany. Tena tsapany apôstôly fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra izay mendrika ho deraina dia nanjary nanana toetra amin'ny fanetretena ity lehilahy izay nisehoseho tany am-boalohany ity. Rehefa mizatra miderin'Andriamanitra isika dia manana fanetretena ary manaiky no ampiasain'Andriamanitra. Koa androany dia ty teny amintsika andao hideran'Andriamanitra, andao ho mpideran'Andriamanitra, satria izany mahatonga antsika anana fanetretena anatrehan'Andriamanitra, ary indrindra hahatonga antsika anana ny tombotso izay ananany anjely hiderin'Andriamanitra ao an-danitra. Manasa anao andao indray isika hiaraka amin'ny zakarajony sy mika andao hiderin'Andriamanitra
ary anome voninahitra azy kanefa tsy amin'ity fandarany ity ihany fa amin'ny fiainantsika manontolo mihitsy itayanao ny Andriamanitra ary anomeanao ny fanahy masina ahatonga antsika ho bitera azy isanandro isanandro. Amen. Ndao indray ary asantsika izy mirahalahy hiditra amin'ny tapany faharoa amin'izao fandarana iarahantsika izao. Tao ary. miara manao amenna mafy tsika ny atrano any a satria dia iraha fanolora-tena iny irino
Ary raha misy asa tsy vitanao amin'ny tompo a, dia tanteraho zany a, satria zava-dehibe eo anatrehany a ny fanaovana ny asany. Ny raha manaraka zany a dia amin'izao fiainana misy antsika izao dia misy ny pourquoi na ny fanontaniana hoe iza. Dia pourquoi eto ambony tany eto mety soavalinao a, fa rehefa any an-danitra izy a dia hovalian'Andriamanitra amintsika tsirairay avy, iza no ampitony. Iza no ampitony ireo fotomany, feno fahoriana sy andintsaina. Iza reno andray ny fivavak'ireo mijaly, iza re lazao nani alinaza tomangina tsy namaly, ny andro nandalo avoko to tsy nisy feony famona izy ireny, raha ovina vao mandre sofanisy anao iray miaino sy mandray, afaka ampitony zay manjo mamareo olana reo ady mahamay, izay mahazo anay. Iza no ampifaly ireo ory malahelo, manantena fiononan-tsaina, miandrandra fitonina, miandry famonjena. Iza re lazao fa ny manantena ny Jesosy no mpamonjy, dia ahazo fiadanam-po avy ny fotoana miala elo foana zay faly indray. Sofanisy anao iray miaino sy mandray, afaka ampitony zay manjo mamareo olana reo ady mahamay, izay mahazo anay. Sofanisy anao iray miaino sy mandray, afaka ampitony izay manjo
zay le fanontaniana fa voavaly izy any afarany any hoe misy miaino ka iny vavakitsika dia hovaliny araka amin'ny fotoana ny avy ireny tsirairay ireny. Ity raha faran'ity zany a dia hira vaovao zay vao nivoaka moa izany a omba anao aho, zany hoe Andriamanitra miresaka aminao a, miresaka amiko a, izay a hoe omba anao ity. Ary na iza tany misy anao izy a, na any avaratra na ho any atsimo na ho any andrefana na ho aiza any amparany tany a, dia omba anao a Jesosy. Iza toerana aleanao, ianavaratra na ianatsimo, eny hatrany amparany tany, hitantananao hatrany, ombanao sy taianao, eny andala na hale Tayanao, zaulay tinyuvu malianiu, eni umanda kizai. Isaorantsika Andriamanitra satria hitotosa somoa tsara indray ny fandarantsika androany, afaka nidera sika malalaka feno fifaliana sy fianaoravona ary afaka nanome voninahitra satria tsara loatra ny Andriamanitsika. Andriamanitra izay mamindra fo tahaka nataony tamin'ny Paoly, ary Andriamanitra izay tonga namonjy ny zanak'olombelona rehetra. Koa dia aderaina mandrakizay ny anaratra.
isaorantsika manokana koa izy miraha lanina anaiky hovahintsika tamin'ity androany ity zakarajony izy zany ary mika itombany ny talentan'izy ireo ary tsy ho mpitendry eto amin'ity tany ity any izy ireo na mpihira na ompidera fa mpitendry sy mpihira atrany amin'ny ranomasina fitaratra zay rahana amin'i jesosy tsy hoe letsony rehefa avy amin'ny ranolanitra izy ianao zay niainy koa dia isoranay satria tena niaraka niderin'Andriamanitra isika ary nahita fifaliana tamin'izany fideratsika an'Andriamanitra zany koa dia hifarana ny fotoana kanefa araka mahazatra antsika alohan'ny isarahana mena iteny amin'ny soratra masina indray ianao mba entinao mamakivaky ny herinandro zay sokatra tsy ho ela eo anoloanao anana hery tanjaka ara-panahy ianao isetrana ny zavatra rehetra noho izany tenin'Andriamanitra zany ka ity ara ny teny omenanao amin'ity androany ity salamo 5:1 ka ny 9:20 tazomy mafy fikiro izany teny zany matoky ary raiso zany hampaherinao mandritry ny herinandro salamo 5:1 9:20 vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy ianareo zay matahotra ny Jehova matoky an Jehova heriny sy apingany izy zany ny teny omenanao manana hery manana pinga ianao raha matoky an Jehova ianao le matahotra an Jehova ianao le mpidera an Jehova ho an'Andriamanitra ny voninahitra ho antsika ny fifaliana amin'ny fanompona azy ny fiadanana amin'ny asa rehetra sy ny zavatra rehetra zay ataontsika fa izao hifarana ny fotoana tsy azony tazomin'ny ela ianareo mamy fotoana anareo indray amin'ny heriny androany toy izao raha sitrapon'Andriamanitra eo ny indray sika hiaraka amin'ireo nasaina zay tonga hiderin'Andriamanitra miaraka amintsika felomadao le ary tompoko ary samita in'Andriamanitra dia amin'ny heriny androany toy izao raha sitrapony tompo feloma tompoko